ao anatin'izay fanokevitra politika izay hatrany nandrososikevitra entina ialana ny olona misy eto Madagasikara ny filohan'ny antoko MFM Mandriamatoa Rakotonirina Manandafy isan'ny amin'izany moa sosikevitra izay noentiny ny tokony anitsiana ny lalampandrenana misy amin'izao fotoana izao. Ny tsy famelana ny filotoalo Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina nilatsaka hovidiana filoham-pirenena tamin'ny taona 2012 no mitarika ny olana eo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka araka ny fijeriny Manandafy Rakotonirina filoham-panorina ny antoko MFM. Tsy manana ny maro anisa eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny filoham-pirenena Amperinasa. Koratiana ny isin'ny filaminana ara-politika tsisy afa-tsy ny fanovana ny lalam-panorenana no vahaolana. Vokatry niny zany hoe tsy nahazo nilatsaka Ravalomanana sy Rajoelina kanefa izy lany nanana député betsaka zay mahasarotra ampandaminandavatra. Zany hoe ny président zany manatritra fisedrana sarotra natreanay izy mihitsy satria izy tsy nanana toko politika ary tsy hanao politika mihitsy hatramin'izay fa expert comptable. Na zany aza ny culture politika mila orona mafimafy tokoa ao anatin'izay satria amin'izao fotoana izao lasa resaka vola ny fampiangany samy mpanao politika fa tsy resaka foto-kevitra tokoa ka zay zany mila fanitsiana. Zay ny lalana tsy mety hanarena anazy atoatonga tia vatom-baovao manaja ny fanasana natao lalam-pandrenana vaovao miafarany ary tsy mahafatitra tsara mafy hoe inona ny fahefan'ny androm-pandakana rehetrarehetra ary mifandata arak'izay ny olona voafidy rehetra tsy milamina amin'ny tany. Arak'izany mitaky fanovana lalam-panorenana izay novidiana tao anatin'ny tetezamita tamin'ny taona 2012 ny filoham-panorina ny MFM. Ho azy dia ny fanatanterahana ny fanovana ny lalam-panorenana ihany no antoka isin'ny filaminana eto amin'ny firenena.